Hiteranao aho fa matahotra sy matalanjona ny nanaovanay. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay ao izay ny an-danitra amin'ity sabata tolakandro ity dia faly hatrany izahay mankalaza sy misaotra ary mideranao satria mendrika ho anao loatra izany indrindra amin'izao sabata fitsarana izao. Koa raha manolotra izany izay Andriamanitro noho ny amin'i Jesosy ilay efa tianay, ilay efa maty anay dia mba ekeo izany. Ho voninahitra ao irery ihany ary mba ho toy ny fanatitra manompofina eo amin'ny seza fiandriananao. Ankehitriny izay dia hanovo zavatsoa, hanovo ny teninao ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ka dia omeo anay Andriamanitra ny fahalianana ka na ny sainay na ny fonay dia mba ho sokafo amin'ny fanahinao ka dia ho fitahiana mandrakariva ho anay ny fanarahana izao fandarana izao. Izany afaka izany no angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary faly miarabantsika tsirairay indray ary tena fifaliana tokoa izany mifankahita amintsika indray amin'izao sabata mahafinaritra izao. Miaraba ny Alain, miaraba ny Volasoa ary ny fanerinay dia ianareo ihany koa dia mba hita fifaliana miaraka aminay amin'ity folakandro sabata ity. Miaraba koa zao i Volasoa. Miaraba ny Vatsoa, miaraba ny Alain, dia miarabantsika rehetra. Dia za koa miaraba antsika rehetra izay mpanaraka dia tiako mandrakariva ny manesy miaraba ny ankizy kely rehetra, miaraba ny tanora, miaraba ny ray aman-dreny, maro amin'ireo zokiolona koa mankafy ity fandarina sabata hariva ity dia miaraba antsika rehetra. Etsy amin'ny lafiny teknika ny namana Toky. Miaraba ny Toky. Eny ary ny fisotry ny fandarantsika vetrany ny Vatsoa. Ny fandarantsika toy ny mahazatra dia anaraka fehezan-kira indray isika na amboaran-kira. Avy eo isika no hiara-hira dia toy ny mahazatra dia misy lohahevitra. Ny lohahevitra izay arahantsika indray amin'ity anio ity dia ny fahagagana. Fahagagana. Mahafinaritra ny miresaka n'ity fahagagana ity na ny hoe mahagaga. Ary ao anatin'ny izany lohahevitra izany dia betsaka ny azontsika resahana ny lalaontsika, isy lalao ara-baiboly, nisy ny hira isan-karazany, eo ihany koa ny vavaka izay ho an'ireo tsy salama ny amin'ny hopitaly, eo ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, sisy toy ny mahazatra ary noko fa afinaritra antsika ilay izy tsy hoe mahafinaritra ihany fa azahoantsika midera misaotra an'Andriamanitra ary mahatsapa ny tena fitiavan'Andriamanitra antsika. Zay indrindra. Araka ny nolazainy Vatsoa teo dia andeha atolotra antsika vetrany ny amboaran-kira.
voninaitrao no aseny o izareno toanao riraiko ao andanitrao izao dia kalazany hirako hilasa fa ianao irery moandriamanitra anao ny erisi ny laza ny voninahitra sy haja anao mandraky izay tokoa ry tompo andriamanitra tsy to Chaminitalu fitimanao aonamu nuneyatsunao awesana kamalalanao sitakachini saiko izani dizao izay voafetrayani tianompotompo afao fa tena ho mpanomponao iandrako rehetra anao tsisy fetra omeko sy atolotro anao kanjakao ivoady ao fao mpanompo ho anao mandraiky izay ritompo ianao no fiainako uveluna toanatiko ry tompo sy mpanavotro ry tompo sy mpanavotro
danampo grazie wanilani Jeso kanamafiazany manjosy faoriana antso Jesosy kahany mitalao fa izy anome fiadanana hoanao sy fifaliana rikiofyana baovao ny faorina sy tomanitsy ho hitanao rehefa izy no mitantana atakanjo lavizao fiainana manjakizay hoe wakaiky ny laray la Jeso no fiainanao fa izy anome fiadanana hoanao sy fifaliana rikiofyana baovao ny faorina sy tomanitsy ho hitanao rehefa izy no mitantana anao tapao ny hevitrao aizabe atakanjo lavizao fa fiainana manjakizay hoe wakaiky ny laray raha Jeso no fiainanao zay milaza fa hoe zanak'Andriamanitra manaova ny marina manaova ny marina aoka hitondra tena anakany Kristy lairay ny famarinana lairay ny famarinana nitsabo ny marary izy nanampy ny mahantra izy tsy mba nirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana isiky zay mitandrina mididy n'Andriamanitra milaza ho kristianina tsy misy okianina aoka hitondra tena anakany Kristy nanaty zay mekena fa tsy mivembena nitsabo ny marary izy nanampy ny mahantra izy tsy mba nirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana
zanak'andiamanitra mitory fampiavanana milazao mpivavaka nefampanavakavaka aoka hitondratena anakany Kristy tsy mba nanavakavaka fa olona niavaka nitsabo ny marary izy nanampy ny mahantra izy tsy mba nirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana nitsabo ny marary izy nanampy ny mahantra izy tsy mba nirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana
rehefa fifalinano mitoetra
rehetra ao ampo ny olona falifalifo sy mba manao otripo mizarany hafaliniky ny tena fifaliana de mivoaka ao ampo manarany ankiviana manadio ny fo sate mofaliana raha isoziso izao ilay sakaizakaikanao izy tsy mahafoiana hanole finonanao mitondra hery vaovao sy mampitony ny vonao ny tena fifaliana te mivoaka ao ampo mitondra fitsikiana mampahery toko so izao ilay sakaizakaikanao izy tsy mahafoianao
ankasitrahantsika ireo izay nanolotra n'izay fehezana hira niderana an'Andriamanitra izay dia ary izao sy ianao indray izao niaraka dia hiaraka anao hira isika ny hira ilay manao hoe saotra atolotro anao reray eny ary hira mafy tsara isika hira mifo ihany koa
eny ary dia mitoetrany ny fanarahntsika ny fandarana ao anatin'ilay aloha hevitra hoe mahagaga isika menakavy ary dia hita zava-mahagaga tokoa moa zany tsika ary samy ho gaga ihany koa ka hiteny hoe ay ve zany ilay zava-mahagaga sady zany volasoa andeha hitsavetrany amin'ny dinika sy ny loha hevitra atsika mahagaga ary ho gaga tokoa isika ny mahagaga i alain sy vatosoa dia betsaka ny zavatra izay tsy takatry ny saintsika nefa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tsy tsikarintsika akory ilay izy fa dia mahagaga mihitsy izany toe-javatra izany hoe misy zavatra maro mahagaga ataon'Andriamanitra fa ny mahagaga dia tsy takatritsika akory ilay izy ary tsy tsikarintsika akory ary voalohany izany dia izay mihitsy ny tokony mba ho tsapantsika tsirairay avy mba tsy ho mahagaga ny fihetsikitsika fa isika talanjo ny gaga ny amin'ny fahagagana ataon'Andriamanitra dia ho tsapantsika ilay izy eo amin'ny fiainantsika ohatra izany izao hoe isika tsirairay avy afaka miaraka eto ankehitriny satria noho ninona no ny fahagagana Andriamanitra ny manome antsika rivotra fa atsika miaina Andriamanitra ny manome antsika mbola fahasalamana zany fa atsika mipetraka mijoro miteny afaka mifampiresaka eto ary tsy zany ihany fa ny mbola ahafahantsika miantso azy ny ahafaha izay rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika tsy tsikarintsika ilay izy indraindray ary mahagaga zany fa mahagaga nefa ny fitiavan'Andriamanitra atsika raha manana fotoana kely tsika telo menadara eo avy eo dia hitantara zavatra mahagaga anankiray nitranga teo amin'ny fiainako za tena mahagaga mihitsy eo Andriamanitra eo mahagaga mihitsy Andriamanitra ny zavatra matetika eritreretintsika dia hoe tsika mitady fahagagana zay foana ohatrany hoe tsisy zavatra ohatrany hoe mahatalanjona raha tsisy fahagagana ohatrany hoe zay tsy mino aloha raha tsisy zavatra mahagaga eo nefa ny tsy tapantsika fa mahagaga daholo ny zavatra rehetra ny fiainantsika ny momba atsika ny tenin'Andriamanitra raha moa dia milaza mihitsy ny ao amin'ny Joba 7:30 hoe mahagaga ny fikotrok'Andriamanitra amin'ny feony zany hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra ny kotroka ny tselatra ny abakabaka ny zavatra ny foronon'Andriamanitra rehetra zany dia mahagaga dia nilaza koa izy hoe mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra atsika na dia hoe ny fijerentsika ny tenantsika olombelona ny fomba fiasan'ny vatantsika olombelona ny doboko ny fotsika olombelona rosela madinika isan-karazany ny fiasan'ny atidoha dia tena zava-mahagaga ny Salamo 8:30 dia milaza mihitsy hoe mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra ny io tenantsika io dia mahagaga dia Andriamanitra zany ry izy mianadahy dia tena miantso atsika mihitsy izy hoe mila tsarovana ireny fahagagana ataon'Andriamanitra ireny mila tsy adinontsika mila fantaritsika mandrakariva zany hoe tsy tonga foana tsy misy ho azy zao zavatra rehetra zao fa misy fahagagana nataon'Andriamanitra ary izay toko sy andin'izay izy mianadahy tena tiako hoe hovakiantsika mihitsy ny Salamo 5:105 zao Salamo 5:105 dia milaza mihitsy hoe tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany tsarovy ozy izy tena ohatrany hoe mandidy mihitsy zany hoe tsarovy ilay fahagagana azadonoana reny aoka ho fantaritsika mandrakariva fa misy ireo zavatra tsara nataon'Andriamanitra ary mbola tsindriany zany ao amin'ny tantara voalohany toko 9:12 tantara voalohany toko 9:12 dia ozy izy hoe mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany
sy ny fitsarany vavany mahatsiarova ozy izy ny asa mahagaga nataony tokony tsy hoadintsika zany reny zavatra reny ary tokony tsapatsika mandrakariva hoe mahagaga daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany hoe ho fampiarana zany eo amin'ny fiainantsika zany a dia tokony isy mandrakariva dia hoe tsingery ny fahagagana zay hoe indre tamin'ny volana oatra zao mihitsy alatsinainy zay andro zay ohatra dia zao ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamiko fa isika zany amin'ny kristiana antsika tokony manana zany daholo saona izy nareo tokony dia tsaroana zany zay marina mihitsy zay zay moa le ndresahana hoe mahagaga ny amin'ny fiainantsika teo hoe tsitsikarytsika akory le izy fa androany zany sika zao no antsoina hoe arak'izay niresahanazy zay hoe mba ho tsarotsika le izy maninona moa raisina noto mihitsy arak'izay tenenany Alain Francois zay dia amin'ny fotoana anankiray dia mamaky an'le noto hoe reto avy zany le mahagaga ary raha ohatra moa ka tena mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sika dia zay rehetra mitranga amin'ny fiainantsika no noto raisitsika ary satria dia mahagaga ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona isan'andro san'andro isan'andro san'andro eny ary eto zany dia somary efa manentana antsika sady zay termiata samy mitadidy ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamintsika isika fa nanankizy kely ary ange fa nanaovan'Andriamanitra fahagagana tanora ndray aman-dreny dia ao raha samy mba mitadidy dia samy mieritreritsika isy namantsika koa moa rehefa aveo zany hijory fahavolombelona ny mahakasika ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra taminy ary zay koa ny ampirisihana antsika hoe reo mba miresaka amin'ny olona mba haresaona ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra reny mila mifampizara koa ao tokantrano ao fampizarana zany hoe fahagagana nataon'Andriamanitra ho azy tamin'ny zavatra nataony ary reny fizarana fahagagana na koa hoe fijoroana vavolombelona reny tena anisan'ny fitoriana amin'ny fahailazantsara mahomby indrindra eny ary inona no izy antsika azy andahoarytsika anaraka avy hatrany izay fijoroana vavolombelona izay fa tsy tafatombona ity namantsika ity fa ho zarainy amintsika ny fahagagana izay nataony Jehovah taminy raisiko fifaliana ho ahy ny tafaraka aminareo indray amin'izao sabata hariva izao izara fanandramana mahafinaritra izay niarako tamin'i Jesosy resaka fahagagana moa no resahantsika dia izao hoe maro ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako manokana na teo amin'ny ara-panahy izany na teo amin'ny ara-toetra na teo amin'ny fiainana manontolo dia tsapaka fa manao fahagagana izay tsy takatry ny saina velively Andriamanitra matetika moa ny olona dia ny fahagagana ara-materialy foana no tsapa fa za manokana dia mafaly ahy ny mizara aminareo fa nanao fahagagana izay tsy ho voatanisako eto mihitsy ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa apahany fotsiny izao zaraiko aminareo izao ary dia faly tokoa mizara izany voalohany dia ny fahagagana teo amin'ny toetra saorako manokan'Andriamanitra fa hatraminy nanolorako tena ho an'i Jesosy dia anisany nahatalanjona indrindra ny nanaovany fahagagana ho ahy teo amin'ny toetrako fa izaho izay miteny aminareo izao dia ninonninona zavatra ataon'ny olona mety aratsiana indraindray ianao enjehana kely indraindray asiana izao zavatra rehetra toa mampalahelo izao amin'ny fiainana dia ny zavatra isaorako an'i Jesosy dia tsy mba mahay makahala olona mihitsy dia fahagagana izany ry havana eo amin'ny fiainako ary mbola hitolomako ambavaka mandrakariva ny toizan'izany mandra-piavin'i Jesosy eo amin'ny raha ho any lanitra ny faharoa dia izao hoe nisy fahagagana izay tsy adiniko mihitsy teo amin'ny fiainana nataon'i Jesosy ho ahy raha indray mandeha nanao vakansa dia nilomano ary saiko maty tao anaty rano satria no heveriko fa toa rano ivaiva ny ankizy kely madinika ireny izany nilomano za tamin'ny fotoana io efa lehibe
fa akisikely zany 5 taona 1 taona zany 12 taona milomano anatin'la rano dia osy izy aho hoe ay marivo kely ty rano ity fa rehefa nitsoboka tao anatin'ilay rano ka nilalao rano kelikely teo dia tsy hitako tsony izay ametrahako ny tongotro dia nanomboka nikoropaka dia nitazona sy nisitositona ny namako teo ary nanomboka nyletika tany anaty rano tamin'izay fotoan'izay dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy malalo vonjeo ny nahataperan'ny teniko no ela dia ny zavatra nagaga fa tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana ny fahagagana nataon'Andriamanitra ho afa dia tafakatra teny ambonin'ny vatolampy izay ataontsika hoe mirefy hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 metatra tany nisy avy any anaty rano tsy haiko izany hoe olona iza ny batanakao avy any anaty rano nakeo ambonin'ilay vatolampy fa ny fantatro dia nanao fahagagana teo amin'ny fiainako Andriamanitra ka namonjy tamin'izay fotoan'izay ny teo akaiko nefa dia zazakely mipetraka tsisy ny taiza dia mahafinaritra io Andriamanitra izay tompontsika io manao fahagagana maro izy io ka andramo ka izaho fa tsara Jehova fa ainy manao fahagagana ao antsika ary aza manana fanahiana velively amin'izay ho avintsika satria raha nahay nanovany rano ho tonga divay Jesosy tamin'ny andron'ny mpianatra sy ny apôstôly dia azony atao manao fahagagana anovany fiainantsika atatin'ny fisedrana rehetra amin'izao andro farany izao ka dia samy mahery ry mpiainy namako fa hivoaka mpandresy ianao raha mamikotra sy manao fanandramana mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy dia izay indray ary ny fiarahantsika androany amin'ny manaraka indray veloma mandra-piresaka Antanalawali ni fiananay ni wavina eti yana nutanzakai ekeu kambapi ekeku latuki Otariwa mindala kale Rahatu lavu oma munze Asa harina Fiana wefanya nina Fahita Itai manjakiza Zeso matantera Rafiki sana wai fa mamikyu dia mamikyu tuku Zesu shoivava iduru si usa tiala la inu nazu Otariwa mindala kale Rahatu lavu oma munze Asa harina
tu lavuoma monze asa harina fianao e fanianina fahita itai mandrakiza asa harina fianao e fanianina fahita itai mandrakiza fahita itai mandrakiza iny ary dia mitoetrany ny fotoana izay arahanao ito amin'ny sabata hariva miaraka aminay telomenada dia tsy amin'ny lafiny teknika raha teo ny namana toky andria malala izay mikajy ny lafiny teknika mampita ny sary dia mampita ny feo ihany koa ny fadaram-potoanantsika manaraka dia ny lalao ara-baiboly izay mampitombo fahalalantsika mahatonga antsika hanana fa risika ihany koa na koa hoe fahavitriana tengazy hoe zany risika zany marisika mba marisika ie andinika sy anatra ny ten'andriamanitra mbola anatin'ilay loha hevitra hoe fahagagana ihany na hoe mahagaga iny ary nao ary vonintsika ny ankizy koa satria ny ankizy angeny tena mahay antony zavatra tony matetika tanora etsy andaniny eny ary fanontaniana ao anatin'izay asa mahagaga izay nataon'andriamanitra izay ary tena mahagaga mihitsy betsaka ireo zavatra nataon'andriamanitra ao anatin'ny teniny ao misy hoe zavatra tsy tokony isy dia nefa nanjariny izy dia izao ary iresaka vehivavy isika satria moa izay anakiroa dia resinay aloha izany alay franco vehivavy moa mandresy mandrakary ary vehivavy moa anoharana ny fiangonana dia mandresy ny fiangonana zany ena re resaka vehivavy izay tsy nananjanaka nefa nataon'andriamanitra nananjanaka fanantenana lehibe izany ary ain'andriamanitra tao dia azontsika angatahana amin'andriamanitra izavy ary ireo vehivavy momba voalaza anatin'ny baiboly ka lasa niteraka misy maromaro izy ireo ao afaka manonona antsika ny atokantrano any misy tononontsika dia omentsika ny toko sy andininy fa alao aloha ny ao an-trano mba hijery aoka zany ho azontsika tsara ilay valim-panontaniana nahita ve nareo tena efa nisy nanonona betsaka sady firy mitanareo tao ireo momba lasa niteraka izavy misy maromaro zany le izy eny ary ndao ary tsika hanonona zay fantatritsika izany fantatsika voalohany indrindra Sara ao amin'ina moa mety ahitana an'izay volasoa ao amin'ny genesis toko fa 7:10 tapany faharoa eo ihany koa iana ao amin'ny samoela voalohany toko voalohany 1:2 sy 20 ihana moa zany ny tena izy alay franco hoe mety mahita ao amin'ny genesis mandrakariva mibetsaka ry zareo ary izy io fa ela nisy an'io zavatra io dia anaovan'andriamanitra fahagagana raha ely ihany koa ao amin'ny genesis toko fa 7:20 andininy faraka amin'ny 30 fa 30 hatrany 2:20 misy ny tantara zany any amin'ny toko fa 30 indray zay genesis toko fa 30 zany andininy 2:20 sy ny genesis toko fa 5:20 andininy faraka amin'ny 30 tao amin'ny genesis toko fa 5:20 andininy faraka amin'ny 30 izy mivolaza hoe momba tsy nataon'andriamanitra tsy nananaka rahely satria niangarana zany izy niangarana fa any amin'ny toko fa 30 andininy 2:20 izy dia nambara fa tsy njovin'andriamanitra izy dia nanananaka ao amin'ny testamenta taloha ihany ao mpanjaka faharoa toko fa 4 misy an'ilay vehivavy sonemita izay nomen'andriamanitra zanaka ihany koa dia atao any amin'ny testamenta vaovao misy indray ve testamenta vaovao izy indray ara ny hitantsika any
zay indrindra elizabeta dia voalaza ao amin'ny lioka toko voalohany a andininy favalo izy tamin'le hoe lazaina hoe tsy nanananaka dia avy eo izy a amin'ny andininy 420 sy 720 dia niteraka izy izany anaran'ny zanany eo iza tokoa moa jaona jaonam-polobatisa io elizabeta io misy anarana gasy a elizabeta dia ny anafoizana azy hoe liza izay mihitsy ka mahafinaritra fa nahay tsika ny tokantrano any mety misy mbola ava ve fa io liza fatako io miteraka betsaka be moa tsy mahagaga va izany mahagagana natao jehova ho an'ny vehivavy ny mitondra na io vehivavy miteraka io koa raha dia mbola fahagagana fa raha tansaitsika eto moa zany dia ohatrany ona tokoa raha dia tena mahagaga mahagaga ie fanontaniana manaraka dia ho apetraka amintsika hoe izafindray ary a reo jamba lasa nahiratra ao amin'ny baiboly fahagagana zany a jamba dia lasa nahiratra tsy hoe nalana katarakta fa tena tsy nahita mihitsy tena jamba mihitsy zareo a dia nanaovan'Andriamanitra nanaovana fahagagana mihitsy zany izany hoe kasihana mety hoe Jesosy zany ao a mety misy olona hafa ihany koa nanasitrana nampiasain'Andriamanitra dia sitrana hoe jamba eny ary samy efa namaly tsy anankiray koa zany izy ty a satria hoe ireo jamba lasa nahiratra efa niteny venakizy za mahita za zany mieritreritra be mihitsy eto misy mpiaravavaka zay jamba dia zay nitadidiko avy hatrany zany zao raha avy angamba tantarako kely ihany ny fiainana fa tena mampalahelo ny olona jamba kanefa tena mahagaga ihany koa ny fitantanan'Andriamanitra nireny olona jamba ireny na tsy mahita ary izy ny fandehanana eny amin'ny arabe dia zay zany natry ny somary ao an-tsaiko dia zay nitadidiko aloha fa tsy teneniko ny anarany a fa tsaiko leo amin'ny baiboly izavy re jerentsika ary iza daholy ary zany a ny azon'resahana amin'ity hoe jamba nositranina ty mety hoe tsy izy rehetra mety hoe ndra hitana eto avokoa fa tsika koa manao fikarohana ny tokantrano any ie zay indrindra ny jamba resahana ao amin'ny baiboly moa tamin'ny androny hoe Jesosy zany tetỳ tany dia nanasitrana azy a dia ilay nilazaina fa hoe nasitna fetarora ny masony dia ao amin'ny jaona toko 7 andininy 9 ny misy an'izay tadiditsika izay tantara izay Jesosy mihitsy no nandrora tamin'ny tany dia nanao feta dia nosorany a dia naseny nandeha ny sasana le izy dia rery tany le jamba zany nandeha nanasana izy dia nahiratra izy ny moa zany rehefa mamaky an'io ny olona dia ohatrany hoe mieritreritra zany ny olona io ny fanafodina ampiasain'i Jesosy fetarora dia mety misy olona mety efa nanao fanandramana angamba hoe nasiany fetarorany koa dia nataony tamin'ny mason'le olona dia naseny sasana fa mety tsy sitrana fa misy dikany natonga Jesosy nanao an'io fa tsy hoe ireo koa no atao amin'ny jamba dia sitrana izy fa tsiratsiratsiaritra fotsiny ie tadiditsika fa misy anankiray voatonona mihitsy ny anarany ao amin'ny baiboly ao hoe jamba izy ie i Bartimeo Bartimeo io le tabataba Jeriko ry zanaka Davida any antsoantso izy ao amin'ny marika toko 10 andininy 4:7 ka hatramin'ny 2:10 no ahitantsika an'izay tantara izay faky tsara anie zany rakizy dia hitanareo sady efa nianaranareo koa ngely izy zany eo mahafinaritra amin'ity Bartimeo ty fotsiny na dia jamba ary izy dia nampiasainy ny vavany miantsoana an' Jesosy misy hafa indray koa mitovitovy amin'io ihany fa roalahy izy teo samy jamba ve izy jamba-pinamana zany hoe fampitatana any gasy moa zany miteny an'izany amin'le ohatra dia samy niantsoantso ihany koa izy tahaka ny Bartimeo mihitsy hoe zanaka Davida ao mamindrafo aminay dia inona natao anareo Jesosy dia niasitranana anay dia tanterahan'i Jesosy ny fanasitranany ao Mateo 20:20 ka hatramin'ny 4:30
nisy tsamba ihany koa teo ankianjany tempoly a tantarainao matitoko fa raiky am'roapolo andininy fa efatra ambin'ny folo a zany ao rina kelyn'le teo io a de tsara foana ny ahafantarantsika an'izany rehetra zany satria fahagagana mahagaga nataon'andriamanitra zany a de mampahirantsika ny ahafantarantsika sy tadidiavantsika azy. Mbola mahita ve alay Franco? Farany angamba ihany ao amin'ny marka toko favalo de ny faharoa am'roapolo hatramin'ny efatra am'roapolo misy ny tantaran'ilay jamba atao Betsaida. Betsaida. Fa ny anarany moa zany tsy fantatra fa de jamba atao Betsaida. Zay. Marka toko favalo de ny faharoa am'roapolo sy hatramin'ny fahaefatra am'roapolo. Zany hoe za zany zao raha mandinika ny filaharany sy ny amaroan'ireo jamba zay ao am-baiboly de sotran'ny Jesosy avokoa. Le zany na de ao anatin'ny lalao ary tsika de ohatrany tena mampahery hoe na de jamba raha le olona de vitan'Andriamanitra manasitra anazy. Zany hoe na de ao anatin'ny maizina aza ny olona zany de n'Andriamanitra no manome azy mazava. De tena mampahery be antsika zany satria misy ihany koa ny olona jamba amin'ny lafiny hafa. Tsy ny masony zany. Misy ary moa hoe jamba mahiratra hoy ny fitenenana. De ny hirariana zany de zao hoe mba tsy ho jamba isika any indrindra ny amin'ny fahamarinany ten'Andriamanitra fa mba hahiratra afaka atao antombavaka zany. Fa misy zatra tena tsy hita masontsika tsy haintsika mihitsy fa rehefa makeo amin'Andriamanitra tsika de haintsika mihiratra amin'ny masompanahitsika de fantatritsika ny marina. De mbola mahagaga ihany koa zany a marobe mantsy zany zao zavatra tsy fantatra hatramin'izay fa rehefa omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny baiboly de lasa hitanao izy de lasa hoe lasa ny ten'Andriamanitra moa hoe fanelon'ny tongotry sy fanazavana ny lalako de lasa mandeha mazava isika. Zany hoe tsireo ihany ngelay tsireo ihany fa be da be le hoe de nentina teo aminy jamba ny mona ny malemy nentina teo aminy de nositranana be da be zany fa reo zany tena betsaka fa reo mba voatonona manokana tena hitatsika fa tena be da be mihitsy ny jamba tamin'i Jesosy teto fa nisotranina avokoa. Le anankiray eo raha somary amaranantsika azy ohatra somary nanahirana kely any mba nanaiky any moa izy zany hoe nasiana fetarora azonareo maro ny olona te ho sitrana fa vao mahita an'le fanafody izy na le zavatra atao aminy de tsy mety izy hoe za tsy atao an'izany nefa iny ihany ny afaka nasitrana azy fa nafinaritra de nanaiky izy hoe asiana rora de feta misy olona sarotindrotiny tsy tia an'izany fa rehefa Jesosy no miteny hoe tia ny mety de manaraka tsika de mahita ny mahagaga de mahita fahazavana zay eny azy nananizantsika azy anaraka hiritsika de hitatsika indray ny toy ny ity loha hevitra ity. Tsy mety mandehila ny finona fa de tsy maintsy arahanasa ihany koa de hambarako aminao etona fisany noefa afasafatsy Jesosy de tsereko ra modely zay omeny fampokasy feno afatsatsy any ko favakasy asombenongeny no tanterahano an'ireo zay milaso ampizahay Jesosy iaso na finona iasa mafeo am'izao tontolo izao ka na matetika zay izahay mirona de mba reno amin'ny fanahinao hanananiza mo zahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoanay meteza anao iaino anganitrany tolo riery rehefa milanga iay matetika de kely ny finona ka aizany asy zay atao mono hande zay maha
matsapadiso tsy mifona sy mifamela eloka na indray mandeha miatsary velatsy ratojerena tomaro resaka milazo tena ty mbola eoko ny fitiavantena vonjy fa efa milovezeny ty ampizahay jeso iazona finona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zaizahanizona temba reno amin'ny fanahinao hanananiza mozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoananay mitezanao iaino andanitrany tolory rehefa milanga iay fazao avy andanitreny jeso tompo finona raha sanitany aminao ufonatreo ireo toreo sy toloko fisikiaka anendena vaovao nitoy asy zay atreanam-pinona de fiderana sy miatro amindray olevona hatreo ny fadisona minany zasanao mandrakiza faunany zasanao mandrakiza toetrany fandaratsika volasoa ie mbola ato anatin'ny somantsara mihitsy sika ary andeha iresaka kely indreny amin'ity loha heritry sika ry izy mianata ilay hoe mahagaga ary ny tiana isariana ny saintsika rehefa natsona zany sika teo hoe mba hatsiaro reny fahagagana ataon'Andriamanitra zay matetika tsy tsikarisika akory eo amin'ny fiainantsika ireny dia ao anatin'izay zany manoloana n'izay zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra mahay mahagaga dia andeha izany no everitsika foana ihany koa ka ananantsika fanantenana zany amin'ny fiainana ary amin'ny fotoana tena hoe misy fotoantsika tena mieritreritra mihitsy tsisy azo atao tsony dia mba ahatsiaro isika fa Andriamanitra no manao ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika dia izao mantsy ny lazain'ny joela toko faharoa dia ny andiny ny fahaenina amby roapolo joela toko faharoa dia ny andiny ny fahaenina amby roapolo dia izao ny lazainy hoe ary inany ianareo ka ho voky dia hiderany anaran'i Jehovahandriamanitra reo dia le tapany faharoa hoe fa mahagaga ny fitondrany ianareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko dia rehefa hitokitsika zany sy hoe antenaitsika sy anteratsika foana Andriamanitra dia tsy homenatra mandrakizay ny oloko izy fa mahagaga ny fitondran'Andriamanitra antsika tsirairay avy ka indraindray ry alain sy fadisoa isika kivy amin'ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana fa raha mbola tsy azontsika eo ny eo momba n'iny dia ho avy ary ny fotoana mbola ho azontsika zay nanatanteran'Andriamanitra hoe namelan'Andriamanitra isin'ilay toe-javatra zany fa amin'ny fotoana rehetra dia andeha naika ahatsapa foana hoe mahagaga ny fitondran'Andriamanitra atsika isan'andro san'andro mahafinaritra amin'izy ity dia hoe afaka angatahan'Andriamanitra mba ahafahantsika mahita n'izay fahagagan'izay ozy izy ny salamo 8:10 salamo 8:10 dia ny andiny 9:20 manao hoe ampahirato ny masoko ahitako zava-mahagaga mba ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalànao tena azontsika angatahana mihitsy Andriamanitra satria indraindray ilay izy ohatr'izay izay lazainy volasoa zay hoe adino ohatrany tsy hitakory fa tena azontsika atao mihitsy Andriamanitra hoe ampahirato Andriamanitra ary ny mpanao salamo zany tena hita eo mihitsy le fifankazahoany akaiky tamin'Andriamanitra
dia izay ny tena nahatonga azy hoe tsy adinony avokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra, tena ohatrany hoe naman'Andriamanitra kaiky mihitsy izy satria tena ny azy angatahany amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra manahirana azy a, dia hatramin'ny hoe fahitana ny fahagagana ataon'Andriamanitra dia angatahany hoe ampahirato ny masoko mba hitako zava-magaga ao amin'ny lalànao na dia ny lalàn'Andriamanitra ary misy zava-mahagaga dia misy zava-mahagaga izay tsy takatra ny saintsika raha tsy hoe mandinika mihitsy isika dia mangataka amin'Andriamanitra mihitsy hoe mba hampahitao azy zany fahagagana zava-mahagaga izay ataonao zany. Ny soratra masina moa misy andininy anankifiry izy ao milaza mitovy mihitsy tahaka ny ao amin'ny andeha ny Jeremia 4:3-7 no sokafany fa tsy izay rery ny manambara mitovy amin'izy ity ao amin'ny soratra masina. Jeremia 4:3-7 dia hoy izy hoe indro izao ny Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Dia misy tokoa ve? tsy misy. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary marina mihitsy izay lazainy volasoa izay fa ny Jeremia 4:3-7 eo ambony ao dia mbola miverina izay teny izay. Ny Genesis 4:20-4:7 dia tena lazainy mihitsy hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Tena hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mampahery antsika izany. Andeha izy ihany ny antenaintsika amin'ny toe-javatra rehetra. Itsika tsy mahay satria itsika voafetra zany fa Andriamanitra tsy voafetra, mahay zava-mahagaga izy ary tsy takatra ny sainy zany. Mihobe oa ani Jehovah, rihitany mihobe rihitany rehetra. Mihobe oani Jehovah, rihitany rehetra, manompo oani Jehovah, ami ny fifaliana mahankane sae wanatrehany, mahankane sae wanatrehany, ami ny fifaliana aminy fiobiana, aminy fiobiana. Mihobe oa ani Jehovah, rihitany mihobe rihitany rehetra. Mihobe oani Jehovah, rihitany rehetra, manompo oani Jehovah, ami ny fifaliana mahankane sae wanatrehany, mahankane sae wanatrehany, ami ny fifaliana aminy fiobiana, aminy fiobiana. Ufantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika riazy, dia olony sionji, dia olony sionji, dia olony
acareo fa jehovano andriamanitra izy nonana ao atsika riazy sika tia olone sy ondry tia olone sy ondry tia olone sy ondry fiandriny midireo aminy vavahadiny aminy fisaurana ahary eo ankianjany aminy fiobina misaura azy mankalaza any anarany fa tsara Jehova fa mahandraky izay ny famindra ambony hari miatra mitananaka farahamandinamini fahamarinani misaura azy mankalaza any anarany fa tsara Jehova fa mahandraky izay ny famindra ambony hari miatra mitananaka farahamandinamini fahamarinani reo talenta zay nomenao ay indra veriko iderana canto mahal tulipeni na ianizay fitaovana kely mba nampiasaina fanao ny hery ary koa ny saina
sitrakomantsy raha ampiasaina nefa ianao ianinoderaina fitaovana kely mbana ampiasaina fanao ny ery ary koa ny saina Cito batoneuregny aiaikio fantatrolotra fa tsy toetranao raha tsy ampifinonao avela raha sendra vita iza ilainao ay de azarinao fa de irizoanao sy mampitomany fanaonao no tsy adinonao asa loatra fa de isarakanao ireo talentako ampitokory ny tsy fahaizako remasoloy raha velonako ity zanakao manohiatrany ny fideranana raha velonako ity zanakao manohiatrany ny fideranana reo talenta zay nomenao ay indra verikio iderana iny ary mitoetra ny izy miravavy ny fotoanantsika miaraka amin'reto mpiaino mahafinaritra sy mahafatrapo ireto a dia sorona ihany koa zany nareo a dia eo ny ankizy eo ny tanora eo ndray aman-dreny ary rary loatra moa zany satria anaty sabatsika miara-paliny rehetra ie andeha indrayntsika ilalao andeha anao lalao ara-baiboly tsy miala ao anatin'ny lohahevitra isika fa mbola resaka fahagagana ihany raha misy fahagagana lehibe izay nataon'Andriamanitra ary mbola ho ataony amintsika ihany koa rehefa ho avy Jesosy Kristy dia ny fananganana maty anisan'ny zava-mahagaga izay ataon'i Jehova izy io dia io no andeha nanaovantsika lalao fantatritsika ary ve hoe izavy a ireo natsangana tamin'ny maty ao amin'ny baiboly zany hoe maromaro koa zany izy ireo misy maromaro izy ireo a misy voalaza ao anaty baiboly a dia andeha be mba ho tany saitsika izay mba fantatritsika iny ary samy efa nanonona firy ny tanin'ny ankizy firy ny tany lehibe ny tanora samy nahita sa tsy ampy ve le fotoana voalohany amin'izy ireny a Jesosy zany ie Jesosy ilay natsangana ary izy koa ny fananganana ny maty sy fiainana izy ihany koa hoe lamatao amin'ny maty dia izy mbola Jesosy le mahagaga izy mihitsy ilay mahagaga ie dia angatantsika ary hoe toko mba ampiseho a hoe izavy a izay hitantsika izay vao angatsika hitantsika ka natsangana tamin'ny maty ary izy io tsy mampatahotra tsy mampatahotra raha miresaka hoe maty mitsangana matsy dia matahotra ny olona ka tsy mampatahotra vao mahafaly zany izavy ary reo hoe andaontsika ao zany zao le zanak'ilay vehivavy sonemita ndresantsika tary amin'ny lalao voalohany hoe nomen'Andriamanitra zanaka ity vehivavy sonemita ity zany tokoa hoe indro nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe izy a momba izy dia rehefa avy eo izy nataon'Andriamanitra niteraka avy eo maty ilay zaza dia natsangana tamin'ny maty ie ao mpanjaka faharotoko faefatra ihany misy an'izay ao amin'ny 9 faharoapolo sy 5 amby telopolo
ao amin'ny andiny faharoapolo izy le maty le zaza dia ao amin'ny andiny fatelopolo nananganana n'le zaza telopolo ie mahafinaritra ny tantara zany tia vehivavy anankiray ity koa dia nanaovan'andriamanitra fahagagana matetetika ilay vehivavy manano tena tao zarefata izy io tamin'ny voalohany lefa tsisy hanina ntsony fa dia ho faty izy mianaka fa dia mofokely ray sisa dia nanaovan'andriamanitra fahagagana tamin'ny alalan'ilay mpaminany namana n'ilay mpaminany izy a dia nanjary nanana sakafo foana isan'andro ny tombo tsy mety lany ny koba sy ny diloilo dia rehefa aveo maty ny zanany maty indray koa ilay zanany dia natsangan'andriamanitra natsangan'andriamanitra indray fanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahafito ambin'ny folo ny nafaty an'ilay zaza ao amin'ny andiny faharoa amby roapolo dia natsangan'andriamanitra indray ilay zaza ie ny manano tena dia jeren'andriamanitra manokana fa ny zanak'ilay vehivavy manano tena tao naina taditinareo ny tantara iny le tovolahy tsy nanana fa tsy tovolahy io itireny mpianakaviana ity fa maty koa ny vadiny dia tena verhevitra tanteraka izany vehivavy izany kanefa onena azy Jesosy dia natsangany tamin'ny maty ilay zanany lahatokana dia velona indray lioka toko fahafito andiny faefatra ambin'ny folo ary iza ilay naman'i Jesosy izay mekizy tsara mihitsy izy io tsy zaka io sy ino sy tena mamitovitovy fa Lazarus ilay sakaizan'i Jesosy jaonina toko faharaiky ambin'ny folo dia andininy fahatelo amby efapolo sy ny faefatra amby efapolo no ahitantsika azy dia mbola misy ihany Alain Franco Dorcas eo amin'ny asan'ny apôstôly ko asivy andiny fasy amby telopolo dia tena mahafinaritra na tantara Lazarus na Dorcas moa zany raha tantara iny tena mahafinaritra any fa eto moa zany dia mamaly fotsiny tsika ilay valin'ilay lalao hoe Dorcas koa zany anisany natsangana tamin'ny maty ary mahafinaritra fa renao zany rehefa manao asa soa ary mivavaka tsara amin'Andriamanitra dia mitsangana amin'ny maty ianao ka tsy atahoranao mihitsy izany ho faty zany ny anankiray faran'izay voangonay dia isa folaso zanaka vaviny Jairo ilay nodimandry moa zany izy maty dia natsangan'i Jesosy tamin'ny maty ao matoy toko fasivy andiny fa valo ambin'ny folo sy fadimy amby roapolo izay efa nitomany daholo ny rehetra fa nasaina navoaka dia avy eo natsangan'i Jesosy tamin'ny maty izy ny ankizy tena mahay an'ilay teny izay nampiasain'ny Jesosy tamin'ny fotoana io tadidinareo hoe inona ilay teny nanaovan'i Jesosy tenen'i Jesosy tamin'ilay nanangana azy ataotsy anaty ilay izy fa sao dia diso inona ilay izy tenenaina aloha talitako mi izay dia izy hoe ry zasavavy hoy aho aminao mitsangana rehefa mijery ny valin'reto fanontaniana teto reto tsika dia misy zatra anankiroa tena mampahery izy roa na dia ao anaty lalao ara-baiboly azy tsika izany hoe ny olona manano tena zany aloha dia tokony ahery fa jeren'Andriamanitra manokana na ny olana ngeza indrindra toy ny hoe fahafatesana aza hain'Andriamanitra manao fahagagana mamaha zany ka dia mampahery atsika zany zay mety hoe irery manano tena tianao Jesosy afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy ary ny anankiray farany mba tiako marina kely ilay Lazarus ilay maty teo iny mahafinaritra amin'izy io zany dia tena nazava tsara mihitsy ny mahakasika ny maty satria tao am-pasana izy no nifoaziny Jesosy fa tsy hoe tany an-danitra izy no nidina izany hoe ny maty dia ao am-pasana fa tsy hoe ny maty dia any an-danitra dia io toko sy andiny anankiray momba ny tantara Lazarus io zany dia tena ahitana tsara mihitsy fa ny maty dia ao am-pasana fa tsy hoe tonga tany an-danitra akory ny zavatra anankiray izay tsara resahana mahakasika an'izy ity ihany koa dia fanantenana lehibe ho antsika satria voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena ary tsy maintsy resy izy io dia fanantenana sahady ho antsika fa rehefa ho avy Jesosy dia ny zavatra ataony voalohany dia ny anangana maty tsy izay le teneny hoe ny maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha io zany no voalohany indrindra tsangana izy aloha
zay tsika zay zany zay velona indray a ovainao anatypimaso fa le maty aloha no atsangana zay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha fanantenana lehibe zany hain'andriamanitra ny zavatra rehetra efa napetrany ao anatin'ny ten'andriamanitra hoe hay ny manangana ny maty vita ny manangana maty dia raha misy ara ny fahafatesana zao zao be da be hoe coronavirus aretina jeloza etseroa fa mba hanana fanantenana foana isika fa vitan'andriamanitra ny anangana n'izy ireny rehefa ho avy indray Jesosy. Andriamanitra fahagagana ny andriamanitrantsika zany zay tena marina. Eny ary anoizantsika azy indray vita lalao ara-baiboly volasoa dia hiditra amin'ny fandara-potoana manaraka antsika fatsoa iaraka andindinika soratra masiny tsika kanefa mialohan'izany aleo ngamba ny angataka hira ao amin'ny teknisianao isika marina zany. Sima
Shani famindrampoa tolonindra orisoadrina vahitavyana ka alao ny lalana natorony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitantana nidy kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso ry mpiainy malala fifaliana indray no ionana aminao amin'izao fandaharana mikasika ny toy ny tantaran'ny filazantsara izao de mirary soatrany ny fahasoavan'andriamanitra mba ho eo amintsika ary arabaina ianao manana ny tombony amin'ny fanarahana anytony fandaharana itony ko satria fototra amin'ny tenin'andriamanitra nyrezadresakitsika eto de manasa anao indray aho a hiaraka hivavaka amiko hivavaka isika ry irainay io zay any an-danitra misaotra noho ny tombontsoa mbola omenao zay ahafahanay manaraka sy manokatra ny fahamarinana avy amin'ny teninao koa omeo anay indray ny fiasa ny fanahy masina anazava ny sainay hiaro anay amin'ny fieverany maha olombelona dia tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka amen. Tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao teo amin'ny tantaran'ny fiangonana atao amin'ny testamenta vaovao de misy an'izao indray voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andenge hiverenantsika zany tantara zany Korintianina voalohany a toko voalohany de andeha hovakitsika nge nataony reto fiangonany reto membre ka ny andiny 12 a no hovakitsika ahoana ny zavatra lazainy hoy izy ianareo samy manao hoe izaho any Paoly na izaho any Apolosy na izaho any Kristy na izaho any Kefasy de mipetraka le fanamariany de hozy izy hoe voazarazara va Kristy rehefa toy izy eo amin'ny 17 voazarazara Kristy ka hoe ity ary de ty ary de ty ary izany zavatra izany midika hoe mifampiandany ny samy mpivavaka mahatsikaritra an'izany ve anao ry mpiainy malala am'izao andro avelomantsika zao misy ve n'izany fiampampiandanina izany mazava loatra fa eny ary eo amin'ny fiangonako ahitana an'izany
ao amin'ny fiangonanao ahitana an'izany samy miteny le olona manao hoe zaho any zaho any zaho any raha ohatra eo amin'ny sehitra hafa de mety azo atao ny fampiandaniana fa raha eo amin'ny sehitry ny fivavahana tsy voazarazara mihitsy re Kristy ry mpiainy malala ka mampieritreritra zany a de raha ohatra zany samy mpivavaka zany ao amin'ny fiangonana anankiray na mpivavaka amin'ny fiangonana ray de mivavaka amin'ny fiangonana anankiray hafa tokony tsisy fizarazarana mihitsy ika zany na ifampijerena vilana na ifampitenena ratsy na ifanenjehana tsy araky ny filamatra zay omen'ny tenin'Andriamanitra zany manjary naninona zany zao tao amin'ny fiangonana tao amin'ny testamenta vaovao voavily ny momba ny Kristy satria nanjary ny solonan'le iny andry Paoly solonandry Apôlôsy ny solonandry Kefasy le Kristy anankiray zany lasa misolosoloana satria le olona no hita fa tsy le Kristy mampitandrina atsika zany mpiainy malala eo amin'ny fiainantsika isan'andro amin'ny mampanaradian'ny Kristy tena mpanaradian'ny Kristy marina ve satria raha ohatra ka tena mpanaradian'ny Kristy marina tsy isy an'izay hoe izaho any anina izaho any anina izaho any anina zay ary soa ihany fa misy an'izany ato amin'ny tantara mba ahatonga atsika ahatsiaro fa rehefa tsy azo ny momba any Kristy de zao ny nefarany ary tadidinareo tsara angamba fa nisy tao amin'ireo mpianatra rehefa tsy nahazo tsara an'le tena hoe fa inona mariny ty Kristy ity de nieritreritra izy fa hoe io Kristy io ange no anafaka atsika amin'ny fangejan'ny Romanina ohatran'le amin'ny fitenitsika am'izao fotoana zao hoe mpanao révolutionnaire be le Kristy ka io zany nitarika atsika amin'ny fandresena an'ireo mpanjanaka atsika ireo lasa nivadika ho resaka politika noho ny tsy fahafantarana an'ilay Kristy ary nefa rany raha tadidinareo de nisy mpianatra zay anisan'ny karakarain'ny Kristy fatratra ary anisan'ny meny tombo satria mpiaraka amin'ny foana de i Jodasy zany naninona no ny diso ny fahazaony an'izany Kristy zany zay no heveriny fa anangana fanjakana andresy ny Romanina de tsy nampaninina azy no namadika azy ary inona moa no azony tam'le famadiana sekely volafotsy 30 nisy vidiny eny le famadiana inona zany ny be tao andohan'ity mpianatra ity le tombotsoa ara materialy eto amin'ny tany de tsy nampaninina azy raha navadika satria inona ny eo ambadika ao anatin'ny fisainany eo ity anie raha ny rahako taminy de manana hery manana pouvoir zay tsy mbola fahita ho ampisehony an'izany heriny zany fa aloha anaovako tetika de nanao planiny ny Jodasy de mody navadika Kristy ka ile ampisongadinana hoe amoahany Kristy an'le heriny le pouvoirany ny tao ambadiky nitetiky Jodasy fa rehefa fatorany io izy rehefa enjehany io na miaramila firy no avy eo raha mampiasa ny heriny izy sy ny fahefany rava dolidoly ireny ary niandry hatramin'ny farany Jodasy nitondra miaramila izy nisambotra ny Kristy tao amin'ny sahany Getsemane de niandry izy ary toa tsy mamoaka an'le heriny ty Kristy nitaritarihana teny amin'ny fitsarany Kristy nentina trary amin'ny tendrombohitra Calvary mba ombony ny fantsihana na antona teo mbola tsy navoaka ny Kristy ihany le heriny satria nahoana le momba ny Kristy diso ny fandraisany azy tao amin'ny sainy tsy anangana fitondrana anohitra ny fitondran'ny Romanina ny natongavan'ny Kristy fa mba hitondra famonjena ho an'ny mpanota ary tsy azo ny Jodasy zany na isika miay velona am'izao andro iainantsika zao ary am'izao iresahantsika zao ary takatrao ve zany hoe inona marina moa natongavan'ny Kristy teto ambonin'ny tany de tsotra hitady amonjy ny very ny olona very no antony natongavany eto ka raha tsy zay ny fahafantaranao an'i Kristy de voavily ny momba an'i Kristy ka iseho indray le hoe zaho any anina zaho any anina zaho any anina nefa ny ao anatin'ny mahampanaradian'i Kristy
ny tenintsika limpiainy malala tandremo a rehefa voavily ny momba ny Kristy ka tsy fantatra mazava io momba ny Kristy io de miteraka fifampiandaniana ao amin'ny samy mpivavaka izany. So isika manana ny fotoana tahaka an'izao mba andalinana ny tantaran'ny filazantsara ary manokatra fijery hafa mihitsy izany tantaran'ny filazantsara izany raha izao tenin'Andriamanitra izao no raisitsika. De lasa raha mipetraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe fa inona marina moa zany ity filazana an' Jesosy ity e? Dia iverenantsika ilay toko sy andininy lay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fa 7 efa nivakitsika teo ihany izy io fa andengy ho verenantsika indray mandeha. Apokalipsy toko fa 7 dia ny andininy fa 10. Inona ny zavatra lazainy? Zao ny zavatra lazainy: tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao zay mitana ny filazana an' Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao fa ny filazana an' Jesosy no fanahy ny faminaniana. Inona zany no voarakotra sy voafono am'ty le hoe filazana an' Jesosy ty? De manome valiny ilay teny eto hoe ny filazana an' Jesosy no fanahy ny faminaniana. Raha tadidinao ovinaka iny nisy an'izany filazana an' Jesosy zany de niverintsika tary amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva tany de efa nisy faminaniana hoe ny taranaky ny vehivavy anoritoro ny lohan'ilay menarana ary ny taranaky le menarana kosa anoritoro ny ombelahy tongotry ny olombelona. Le filazana mikasika any amin'ny Kristy tam'izay fotoan'izay zany io mbola lovatsika mandraka kehitriny io ary izay le hoe ananatsika ve izany. Andraiky iverena kely vetivety ny tantaran'ny faminaniana e. Manahoana? Andeha hosokafatsika ny ao amin'ny nomery toko fa 12 dia iverenatsika ny hoe inona moa zany ny andohany zany hoe faminaniana zany ndray raha ny fanazavany ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyny nomery any amin'ny testamenta taloha zany toko fa 12 de ny andininy fa 9 de ina ny zavatra lazainy de hoy izy rehefa miteny de hoy izy: mieno ny teniko raha misy mpaminan'ny Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofy no hitenenako aminy. Ry mpiainy malala, tsy misy zavatra manjavozavo ange amin'ny tenin'ny soratra masina ary izany no maneho amintsika hoe mpaminany de ahoana no fifampiresahan'Andriamanitra aminy, nisehoan'Andriamanitra aminy. Andriamanitra any amin'ny toerana misy azy, enao eo amin'ny toerana misy anao, de zao misy zavatra ataon'Andriamanitra hitanao de zay le antsoina hoe fahitana. De misy zavatra ampandalovin'Andriamanitra ao amin'ny sainao ao de zay le atao hoe nofy. Zany zany fomba an'Andriamanitra raha te haneho sitrapony amin'ny olombelona izy ka ametraka an'izany ho fantatry ny fiangonana na ny vahoaka de zay ihany ny fomba ataony hoe minoa ny teniko raha misy mpaminanin'Andriamanitra ao aminareo de amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofy no hitenenako aminy. Amin'izao andro avelomantsika izao dia misy zavatra maromaro zay mifamaofao amin'izany tenin'ny soratra masina zany ka raha ohatra tsy mazava tsara ny fahazahoanan'izany tenin'Andriamanitra izany de ho voavily ndray ny hevitry n'izany tenin'Andriamanitra izany tahaka ny namiliana n'ilay fahalalana mikasika any amin'ny Kristy teo. Ny fototra de zao ny zavatra mikasika any amin'ity faminaniana ity. Rehefa diniatsika ny tenin'Andriamanitra de misy zavatra tahaka an'izao ndray ny lazainy eo amin'ny Amosa toko fa 3. Amosa toko fa 3 de ny andininy fa 7 de fototra mikasika any amin'ity faminaniana ity teny raisitsika ety. Ahoana hoy izy?
tsy manao na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ry mpiainy malala, io Andriamanitra lolo avintsika eo tampon-doha io zany zao tsy manao zavatra mihitsy izy io na inona raha tsy efa eloavany teny avy aminy ampitondrainy ny mpanompony. Mitranga rehetrarehetra zany zay everitsika hoe sitrapon'Andriamanitra zany oka hitandrintsika tena hevitr'Andriamanitra ve zany sa tsy. Fa ny zavatra azo antoka de zao tsy manao na inona mihitsy Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Eo tsika zany mpaminany de inona zany no andraisana azy? Fantsona ampitana ny hevitra Andriamanitra. Raha misy zany manana ny toerany zany mpaminany zany de inona zany ny misy azy? Fantsona fotsiny izy de ampitain'Andriamanitra ao le zavatra avy aminy. Ary eto nge tsika de maka ohatra anankiray nisan'ny olana eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao de ny rano. De reny ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe robinet. Rehefa sokafana izy reny de misy zavatra avoakany, na io rivotra fotsiny, na io rano potaka, na io rano madio. Inona ny nahatonga an'izay? Miankina am'izay tany am-piandohan'ny tany, miankina am'izay loharano ny aingan'lay fantsona nahatonga azy amoaka an'io. Ka raha misy mpaminany zany zao de inona ny navoakan'le mpaminany amintsika am'izao? Raha ny zavatra misy rivotra ve sa votaka ve sa rano madio sa rano maloto? Miankina be de be am'le fifanohizan'lay robinet am'le loharano zany. Fa raha rivotra fotsiny ny fanohizan'ny tany, rivotra no avoakany. Raha ohatra rano maloto ny fanohizan'ny tany de rano maloto no avoakany. Fa raha ohatra kosa ka rano madio dia avy hatrany de mahafapoa an'izay mandray azy. Ary izany zavatra izany no omen'ny tenin'Andriamanitra atsika. De andaonko eo jery atsika misy fanambarana anankiray eo amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko voalohany dia hovakitsika ny 7:20. De hoy izy ao am'zany hoe ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika, ko raha mandinika izany ianareo de manao tsara. Fa toy ny jiro mazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Ry mpiainy malala, zany ty fantsona ity zay ampikorinan'Andriamanitra, fantsona fotsiny le olombelona. Fa ahoana ny lazainy ato? Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika, ko raha mandinika izany ianareo. Misy faminaniana zany zao efa menantsika eo. Raha mandinika an'izany isika de ahoana ozy izy? De manao tsara. Inona finosina zay? Fa raha sanatria mifanohitra am'izay kosa ny ataontsika, tsy mandinika tsika, tsy miraika am'izany tsika, de manao ahoana zany tsika? Manao ratsy. Satria io faminaniana, iteny faminaniana io de ahoana ny filazany azy? Toy ny jiro mahazava ao amin'ny toerana maizimaizina zany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Ry mpiainy malala, le faminaniana zany zay nomen'Andriamanitra atsika avy amin'ny alalan'ireo fantsona isan-karazany ny fandimby, de inona no asany? Hoy izy hoe toy ny jiro mahazava eo amin'ny toerana maizimaizina. Zany ny toerana misy atsika am'izao fotoana zao de maizimaizina. De inona no andehanantsika hijerena ny lalana? Le faminaniana. Jiro mazava mitovy amin'inona moa zany raha hoe mampiasa fitaovana anankiray ianao amin'ny toerana maizimaizina mba hitanao lalana, mitovy amin'inona zany? Inona zay fitaovana ampiasainao zay? Zay le atsotsika hoe
jiro de atsotsika amin'ny teny gasy hoe lampe de poche ay zany ty fanahin'ny faminaniana tenin'ny faminaniana ity zany de toy ny io lampe de poche io no asany de ataonao inona izy io ijerenao ny dianao sy ny lalana ho diavinao mandrapatonga anao aiza any am'le mazava hoe tonga eto satria za avy tao amin'ny toerana maizimaizina de mba lay voaneritseritra nge zany raha ohatra moa zany ianao amin'ny toerana maizimaizina ka tsy mampiasa n'lay jiro lay lampe de poche de anao ahoana ianao am'izay fotoan'zay tsy ahita lalana ianao dia ny tenin'ny soratra masina de mbola milaza anyza mazava kokoa hoe io jiro io teny faminaniana io ilainao io am'izao fitoerana mamaizimaizina manodidina anao izao de hoy ny lazain'ny tenin'andriamanitra mpaminany ray mbola miteny izy ty amin'ny tsy misy jiro rehefa tsy eo zany teny faminaniana io de zao mivoalaza ao amin'ny Isaia 9:20 misy fanambarana zay anasako anao mba ho erahantsika manaraka Isaia 9:20 dia ovakitsika ny 9:5 inona ny zavatra lazainy de hoy izy hoe mijanony ianareo e ka mitalanjona tapeny ny masonareo ka aoka ho jamby ianareo mamy reo nefa tsy tamin'ny divay mivembeny izy nefa tsy tamin'ny toka ry-piainy malala ity tenin'andriamanitra ity na itony faminaniana itony de milaza zavatra eritreretinge zany hoe jamba mamo mivembeny fa hitatsika zany rehefa misy lanonana diso tafa oatra loatra ka tsy mahay mifeny tena ny olona anankiray fa eto de misy an'izany trango zany hoe mety ho jamba ianao mety ho mamy ianao mety mivembeny ianao fa maninona dia toizany le teny eo amin'ny 9:10 maninony reo olo reo ny jamba maniny reo olo reo mamy maniny reo olo reo no mivembeny dia hoy le teny ao amin'ny 9:10 am'le Isaia 9:20 manao hoe fa Jehova efa nampidina fanahy masondritory eo aminareo ay misy zavatra ataon'Andriamanitra zany mahatonga an'le jamba le olona mamy le olona mivembena le olona efa mampidina fanahy masondritory eo am'le olona efa nakipiny ninona ny masonareo de inona hoy zany zay de ny mpaminany zany ary efa ny saronany ny lohanareo de ny pahita izany ry-piainy malala rehefa ny fiangonana na ny vahoaka mivavaka no voakipo ny masony voasarona ny lohany de inona ny ataony jamba aloha izy de mandeha ihany mamy izy de mandeha ihany de mivembena izy alay fosary an'eritreritra nge zany mpiainy malala hoe izaro zao mety ho jamba mety ho mamy mety ho mivembena nefa tsy tamin'ny divay tsy tamin'ny toka fa noho ninona fotsiny misy mpaminany zay nakipin'Andriamanitra misy pahita zay ny saronan'Andriamanitra ny lohany ary aza ataonao mahagaga ary mpiainy malala raha am'izao andro iainantsika izao ny be debe ny mpivavaka ny fiangonana kanefa de indraindray mahalasa ny eritreritra hoe ary ohatra ny jamby izy zany ohatra ny mamy izy zany ohatra mivembena tsy le hoe jamba sy mamy mivembena ohatra misofo divay sy toka fa tsy manana an'lay mpaminany intsony tsy manana an'lay pahita intsony fiangonana tsy misy jiro zany ny filazan'ny toratra masina an'zany zavatra izany ary malasa ny eritreritra le hoe ay ve zany ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra tao amin'ny tony teniny tony de nanana mpaminany sy pahita avokoa ka ny fanontaniana nefa de zao ny fiangonana misy am'izao fotoana zao hoe mbola manana mpaminany sy pahita so de sanatriny zany, efa nakipin'Andriamanitra ny maso.
ny mpaminanitsika ny loha ny mpahitatsika de manahoana ny fiangonatsika toy ny jamba mamo mivembena tsy misotro a tsy divay eo a tsy toka eo fa de jerenao izy hoe mamo mandrefy lalana ny tetitetery manao karazan-javatra satria nahoana ohatra ny tetezina dolidolo zao karazana fivavahana rehetrarehetra zao satria nahoana le pahita le mpaminany efa ny saronana ary mahatsiraviny zany tiako ianao mba eritreritra fantatra am'izao fandiniatsika ny faminaniana izao fa lova apetrak'andriamanitra ho atsika taranaka sy fiangonana am'izao andro farany izao hoe mila manana mpaminany any atsika mila manana pahita any atsika ka mpaminany sy pahita izay tsy nakipin'andriamanitra tsy saroman'andriamanitra ny lohany sy ny masony fa mbola manana fifandraisana tsara amin'andriamanitra de tadila teny hoe raha misy mpaminany eo aminareo dia amin'ny fahitana amin'ny nofy no itenenako sisy eoko aminy mbola ohatran'izany ve ny fiangonana misy asiny misy anao de tiako ianao mba eritreritra kely anty sary mietsika kely ty dia mba jerenao hoe anao ana tokoa re raha ohatra ka io zao misy fiara anankiray zay fahitatsika ty Madagasikara misy an'io fiara-pitatitretana ny lalana ratsy de arao tsara nge izy io manahoana ny ataony mandeha tongotra fa le fiara jereo tsara milana malama le lalana ko dia ny eo ambadika akavian'le fiara nefa antsana be anahoana io raha ohatra jereo tsara izy hoe milana iny zany fiara zany ary ohatra misy savony mihitsy le lalana de mba alay vao aneritreritra hoe raha ohatra moa mpamily an'io fiara io hoe ka saronanao ny lohany tapenanao ny masony anahoana ny faran'io fiara io sy reo entana rehetra entin'ireo azo antoka fa ho simba ary ho faty antoka ny amin'izany rypiainy malala te amperitreritra anao ah raha ohatra ny fiangonana misy asy ny fiangonana misy anao tena manana mpaminany tokoa mbola mifandray amin'andriamanitra fa mbola tsy nakipin'andriamanitra ny masony mbola tsy nysaronany ny lohany raha toka izay de mahatamana any eo amin'ny fiangonako fa raha sanatria tsy zay kosa ahoana moa no mbola any akeko fiangonana zay efa mpitondra azy tapenan'andriamanitra ny nakipin'andriamanitra ny masony no saronan'andriamanitra ny lohany tsy ho lasa lavitra any amin'izay efa rany izany dia ny fiangonana misy ahy izany koa tiako raha mba ho saintsainao lalina izany mbola ho toizatsika amin'ny manaraka ny fandalinana an'izany lova napetraky ny tompo amin'ny fiangonana izany fa tianasanao ndray ah hoe andetsika hiaraka hivavaka mba hanomeza ny fanahin'andriamanitra atsika ny fahendrena ahay hifandray aminy na amin'ny alalany tsika mivantany zany na amin'ny alalany fandinihana ny tony teniny tony sy ireo mpaminany izay alefan'andriamanitra raha mbola andefa izy a am'izao androtsika izao hiaraka hivavaka isika rainay io zay any an-danitra ho anao hatrany eny nidera sy ny ajary ny voninahitra misaotra ndray izahay fa nampitomboanao ny fahalalanay ny teninao ka androany ny mpaminany izay manana fifandraisana aminao no nyresahanao taminay ary izy reny raha ny tena izy dia tokony manana fifandraisana ety avy aminao ka de ny sitraponao sy ny hevitra avy aminao no ampitainy aminay ray malalo arovy ny fiangonanay mba tsy hanana mpaminany zay nysaronanao ny lohany ary nakipinao ny masony fa mba mpaminany zay mbola ampiasainao ary fahefana avy any aminao no hitenenana amin'ny fiangonana mitahindra iny zay rehetra nanaraka an'izany teninao izany ka mba hifikitra am'izany teninao izany ary tsy anaiky voahodina am'izany teninao izany
de ho tombontsoa ho anay ny tombo fahalalana satria ho amin'ny lala marina tokoa no aleanay misaotra zay ny am'izany ary ianao ny tompo ny tahy anay rehetra zay anina tombontsoa nanaraka an'izany fa tononona amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka amen. Tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao. Sana fotoanatsika ye nafinaritra ny fiarahantsika betsaka zavatra nyraisintsika inoko fa nampahery atsika tsirairay avy zany sahoana volasoa izay mihitsy ny arinona hoe mba efa tsara hotsika dolo zany zao le nahagaga nataon'Andriamanitra efa ny fampisaranatao tao ve le izy dia mba ho tsaroany isan'andro isan'andro dia Andriamanitra anie zany a anio fahagagany eo fiainantsika isan'andro isan'andro. Amaranantsika azy ary dia ity teny ao amin'ny salamo 4:7 ity sady ho fampiresenantsika rehetra salamo 4:7 manao hoe mba hanao feo fiderana ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Ny rarina zany ny asan'Andriamanitra dia mahagaga izy rehetra dia ny ataontsika manao feo fiderana. Andriamanitra fahagagana ny Andriamanitsika ny ampiresenantsika amin'ny ankavy dia zao dia raha izy rehefa misy fotoana hoe zao tsika dia hira dia tena mira
fa ndraindrayntsika tsy tena mihira ie fa mampirisika atsika ny andriamanitry ny fahagagana dia tena tsara loatra raha mihira ho azy tsika midera azy iny ary dia mirarisoa antsika tsirairay indray ary mirarisoa anareo mianada ihany keo ie dia mampamangy mianada dia mirarisoa antsika rehetra dia mandra-piona indray ie mampamangy eo amin'ny namana toky eo amin'ny lafa teknika eo ilao matomboko eny ary